ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanomeraba tsika revaka malavatra ity talata fa 7 ny volana septambra ity ny mofinaina voalahatra ho tsika dia nitataso faharoa no soatany Paoly ho an'ny Koritianina. Koritianina faharoa toko faefatra, Koritianina faharoa toko faefatra ny andininy faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy. Koa ny fahafatesana no miasa ao aminay fa ny fiainana kosa ao aminareo, ary satria manana izany fanahy ny finoana izany indrindra izahay araka ny voasoratra hoe nino aho ka dia niteny, dia mino koa izahay ka miteny fa fantatra fa izay manangana an'i Jesosy Tompo no anangana anay koa miaraka amin'i Jesosy ka hanolotra anay miaraka aminareo, fa ny zavatra rehetra dia natao noho ny aminareo mba hitombon'ny fisaorana voninahitr'Andriamanitra noho ny fitombon'ny fahasoavana amin'ny maro. Ray Masino, manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao no ho fahamarinana. Amen. Koa ny fahafatesana no miasa ao aminay fa ny fiainana kosa ao aminareo. Misy ray aman-dreny am-panahy anankiray, pasteur Joseph Mambasoa, izay filohan'ny FJKM tamin'ny fotoan'andro, taona vitsivitsy lasa na taona maromaro lasa dia niteny zao manao hoe tsy manoloana ny olona izay ataontsika hoe tsy mivavaka na manoloana ny olona izay tsy tiany ataontsika hoe ny fiangonana. Dia izao ny fanazavany manao hoe tsy Andriamanitra ange no tsy tiany olona mandrakariva fa ny fiangonana no tsy tiany olona. Tsy Andriamanitra ozy no olan'ny olona fa ny toetra ny fiangonana indray no olan'ny olona. Izany hoe indraindray ny fiangonana dia tsy maneho ny fahatsaran'Andriamanitra, indraindray ny fiangonana dia tsy maneho ny fahalemem-panahin'Andriamanitra, indraindray tsy hita eo amin'ny fiangonana ny fahalemem-panahin'ilay Andriamanitra fitiavana, dia manjary mahatonga ny olona miataka amin'Andriamanitra aza. Tsy dia hoe diso loatra na akory na fomba fijery izany, marina indrindra raha jerena teo amin'ny tantaran'ny fiangonana. Ataovy hoe ny taonjato ny moyen âge manontolo dia nahitana izay ataontsika hoe fahaterena teo amin'ny fifandraisan'ny fiangonana tamin'ny fiarahamonina izay, nahatonga ny fiangonana ka nisy fotoana namono olona, hitantsika nisy fotoana nahery sehatra, olombelona ihany moa ny fiangonana, olombelona ihany fa tsy dia hoe anjely akory ka nanano marina foana. Fa nisy fotoana izay hitantsika nanameloka olona, nandoro olona noho ny fahasamihafan'ny hevitra, tsy hoe mitsara ny fiangonana akory sika, tsy izay loatra, fa ilazana hoe tsy voatery ho marina foana akory ny fiangonana amin'izay hijerentsika na ny fijerentsika azy tsy akory. Amin'ity andininy ity dia mazava ny tenin'ny Paoly, ny fahafatesana no miasa ao aminay fa ny fiainana kosa ao aminareo. Ina digadino ny fahafatesana ny miasa ao aminay? Fiangonana na mpitory ny filazantsara na mpino vonona izaka ny mafy noho ny asa fanompoana. Eny amin'ny andininy fahavalo Paoly dia miteny rehefa geja manodidina izay nefa tsy tery, very hevitra nefa tsy mamoy fo, enjehina nefa tsy nafoy, potraka nefa tsy maty, mitondra ny fahafatesan'i Jesosy mandrakariva eo amin'ny tena izahay. Izany hoe indraindray zany adinontsika fa ny mpitory ny filazantsara dia mandrakariva mitondra ny sarotra, mitondra ny mafy. Ny dikany teny hoe ny fahafatesana ny miasa ao aminay dia izao milaza fahavononana hiatrika ny zavatsarotra ao anatin'ny fanompoana. Milaza ny hoe fangiry firiana indraindray ny atrehin'ny mpino ny fitoriana ny filazantsara izay lalovany. Fahafatesana ny miasa ato anatinay, izany hoe milaza hoe izay dia vonona no faty, izay dia mitondra ny mpino dia mitondra ny fangiry firian'ny tompo, ny fahafatesan'ny tompo teo amin'ny hazo fijaliana ho fiainany mihitsy ara.
izay fiangonana izay mpitoro ny filazantsara vonina ny aritra ny mafy, vonina nondrotra ny hafa, vonina hitondra ny fahorian'ny hafa mihitsy aza. Zay no mahatonga asehon'ny Paoly eto hoe mpanompon'Andriamanitra. Nisy vanim-potoana ataovitsika hoe teo amin'ny tantaran'ny fiangonana de mifanohitra amin'izany ny hoe ny fiangonana no ampamirapiratana fa ny fiarahamonina na ny hafa no miaritra. Rehefa sendra makany amin'ireny fiangonana tranain'ireny ianao ohatra tamin'ny vanim-potoanan'ny moyen âge, betsaka ny fiangonana tahak'izany dia tamin'izany fotoana zany ny fitaovavahana lavabe, miteny latina lavabe mihitsy, dia rehefa mijery an'io ataovy hoe iny anoloana amin'ny alitara iny zany dia mipetraka amin'iny ny mpitondra fivavahana rehetra ary dia mpino mitsangana daholo manatrika lay fitaom-pivavahana, mitsangana daholo ny mpino, mitsangana koa mitondra vavahana saingy rehefa jerenao dia misy seza kely zay ipetrahan'ny mpitondra fivavahana. Tamin'ny katedraly maro io tsy hoe katedraly vitsivitsy ihany fa tamin'ny katedraly maro de zao misy seza kely zay na tsy karazana tsy hoe seza fa karazana planchette kely, karazana hazo fisaka kely zay mipetraka amin'iny ny mpitondra fivavahana rehetra. Zany hoe toy ny hoe mijoro izy raha tazaninao zany, mijoro izy raha tazaninao zay izy kay mipetraka. Izy zany tsy tena mipetraka fa voatohana izy. Ny saramabe-bahoaka kosa de mijoro mandritra ny fotoana rehetra ary indray dia misy menjera, misy torana, misy safotra mandritra ny fitaom-pivavahana lava de lava, mety maharitra adiny 9, mety maharitra adiny 8 sy ny tahaka zany. Fa izy kosa reo kosa dia toy ny hoe mijoro nefany izy mipetraka mitehina, afaka mitehina ihany. Zany tahak'izany lay zahantsika manao hoe tiany ahitsy ny Paoly eto manao hoe ny fahafatesana nge miasa ao aminay. Zany hoe ny fiangonana eo am-pitoriana ny filazantsara de zao, ny fiangonana de nataon'Andriamanitra hampanakarena ny olona. Marina lay boky nosoratan'ny pasteur Rabemanahaka Jean hoe ny fiangonana mahantra fa manan-karena. Lay fiangonana zay mety ho mahantra jerenao mpino fa nampanakarena ny hafa kosa izy. Ary zay Paoly, ary zay ny tokony ho toetratsika. Fiangonana manondrotra ny hafa, fiangonana mpino manondrotra ny hafa, tsy titena, tsy hoe zava-dehibe de ny famirapiratana-tsika akory, fa ny zava-dehibe de ny fahitantsika hoe mamiratra ny hafa, manondrotra ny hafa. Fakapanahan'ny moyen âge ary fakapanaha am'izao ataontsika hoe andron'ny fitiavan'ny olona famirapiratana zao de zao ndraindray tafiditra ao anatin'ny toe-tsain'ny mpino koa ny hoe izy mamirapiratra fa ny hafa tsy maninona na tsy mamiratra. Tsara isika mamiratra fa ny zava-dehibe de miaraka mamiratra amin'ny ao anivon'ny andavanandro. Eto Paoly de manazava hoe ny fahafatesana ny miasa ao aminay. Tena fahalesen-dahatra Paoly mihitsy zany, fahavononany mihitsy zany. Zay tokony ho fahavononantsika koa manao hoe tsy mampaninona anay nge ny tompo ny mangery firy noho ny filazantsaranao. Zay mahatonga ny Jaona teny hoe za nge tsy maintsy meny, Jesoa kosa tsy maintsy mitombo. Vonona am'zany ve mpino? Manana zany toe-tsainy zany ve itsika ny fiangonana, isika kristianina, isika mpino ve manana zany fahavonona zany, zany finoana zany hoe ny fahafatesana ny miasa ato anatinay. Zany hoe fahavonona hiaritra, tsy mampaninona anay ny hoe voageja manodidina zay. Zay akory na voageja manodidina ary tsy tery. Tsy mampaninona antsika ny hoe mitondra ny fahafatesan'ny tompo eo amin'ny tenantsika. Tsy mampaninona antsika ny hoe potraka satria tsika tsy mamoy fo. Ravaka malala mazava tsara zany ny tokony ho toetrantsika manoloana ny zavatsarotra. Tsy kristianina be taraina eo anoloana ny zavatsarotra. Ndraindray tsika mandalo zavatsarotra amin'ny fanompoana, ndraindray miaritra amin'ny fitoriana filazantsara, miaritra amin'ny fanompoana ao anatin'ny fiangonana io, mahafo hitakiana vola, hitakiana fotoana, de ndraindray tsika tsy maharitra an'izany. Ndraindray tsy maharitra an'izany. Fa eto dia hoy Paoly manao hoe tsia ny fahafatesana ny miasa ato anatintsika. Fa ny fiainana kosa dia any amin'ny hafa.
zany hoe rehefa mijery ny hafa ianao de zao lasa izy manana fifaliana izy ianao miaritra amin'ny fitoviana filazantsara, ianao ny miaro toro manomana ny fampianarana, ianao ny miaro toro manomana ny leson'ny sekoly alahady, ianao ny miaro toro manomana ny leson'ny katekisma ny fianarana katekomena, ianao ny miaro toro amin'ny fanomanana conférence sy ny sisa rehetra. Fa lay olona kosa, lay mpino kosa, lay ny hafa kosa de zao mandray fiainana izy, manana fifaliana izy, hita ny lalana tokony izorany, hita ny lalana tokony andehanany, hitany zany satria ny asa atao amitsika ny fahafatesana ary zay fiaretantsika ny fahafatesana zay de zao nanjary fiainana kosa ho azy. Le fangiry fritsika de nanjary fifaliana, nitondra fifaliana ho azy. Tsy nangiry fritsika de faly izy, fa lay faharetantsika iny de zao nahita fifaliana izy. Raha ohatra ka tsy miasa ao anatintsika ny fahafatesana fa tsy vonona hiatrika an'izany tsika de zao manjary lasa tsy mahita fiainana le olona satria tsika tsy miaritra, satria tsika tsy maharitra, satria tsika mora kely, satria tsika tsy vonona niaritra de zao tsy tafita lay filazantsara, tsy tafita lay fiainana. Izay toetra zay ny mampiavaka ny ekleziolojia amin'ny Paoly am'izay mety ho ekleziolojia-ny ataontsika hoe vanim-potoana ankehitriny ny hoe atao zay ampanan-karena ny fiangonana, atao zay ampanefoefo ny fiangonana, atao zay ampamiratra ny fiangonana ao anatiny mety ho fantrany ny olona. Zay ny ekleziolojia tsika vanim-potoana ankehitriny, ny fijeritsika ny fiangonana hoe atao zay ampanan-karena mafy ny fiangonana na ny mety ny mpitondra azy, fa ny vahoaka kosa dia tsy maninana mahantra ary. Izany vanim-potoana ny moyen âge ary mety mbola misy manao an'izany ankehitriny, fa ny ekleziolojia ny Paoly tsy zany. Zany hoe fijerin'ny Paoly ny fiangonana tsy zany fa zao noho izy ny fahafatesana ny miasa ao anatin'ny fiangonana. Inona ny dikan'izany? Fiangonana vonona niaritra, fiangonana mahafoy, mpino ny kristianina zany raha miteny hoe fiangonana de ny mpino mahafoy, ny mpino ny kristianina mahafoy, kristianina miaritra ny mafy, kristianina mety miaro toro mivavaka mba hanondrotra an'lay fiarahamonina, mba hanondrotra ny tanindrazana, mba hanondrotra ny mpiarabelona, mba hanondrotra ny ataontsika hoe ny manodidina azy. Raha mijery eto Madagasikara tsika de miara-mahita fantran'olona be dia be, fiarahamonina mahantra, fiarahamonina tsy mahay mamaky teny sy manoratra, fiarahamonina zay ahitantsika hoe herisetra, fiarahamonina anjakan'ny ady lahy, fifandirana, miasa ao anatin'le fiarahamonina misy atsika ve ny fiainana ary. Raha ohatra ka mijery tsika eto Madagasikara, io ny mpino, io tsika menakavy firitapitrisa anisan'ny kristianina eto, dia move mametraka fanontaniana tsotra fotsiny, move tena miasa ao anatin'ny eto amin'ny firenena ny fiainana, move tena tsapanao hoe miasa eto anivon'ny fiarahamonina misy atsika ny fiainana araka ny tenin'ny Paoly manao hoe fa ny fiainana kosa ao aminareo, move ao amin'ny fiarahamonina ao malagasy ve ny fiainana. Tsy ao malagasy ny fiainana ngamba ho tsira am'zay tena tsy ao malagasy kosa ny fiainany satria jere mahantra ny olona, nona ny olona, mifanaratsy ny olona, mifandainga ny olona, mifamitaka ny olona, tsisy mahatokontsony, tsisy miazona ny teny nomena, tsisy miazona ny fanekenana tao, misy fiainana avy ao anatiny. De raha mametraka fanontaniana tsika, sao de isika kristianina kosa, sao de isika mpino kosa no tsy miasa ao anatintsika ny fahafatesana. Zany hoe sao de itsika no tsy maharitra, sao de itsika no tsy mahafoy, sao de itsika no tsy miaina tsara ny tenin'Andriamanitra ka miaritra, mifampona, miaina mivavaka ho an'ny hafa. Afaka malala ny ao an-tsaintsika mantsy de zao, raha miteny manao hoe miasa ao anatintsika ny fahafatesana de heverintsika hoe tena fahafatesana tokoa io. Fa hoy Paoly manao hoe tsia hoy ny apôstôly Paoly, raha miteny izy manao hoe miasa ao amintsika ny fahafatesana de izy manao hoe fa fantatra fa izay nanangana ny Jesosy tamin'ny maty no anangana anay miaraka amin'ny Jesosy koa, ka hanolotra anay miaraka aminareo. Zany hoe rehefa ohatra ka tafiditra ao anatin'le fiainana ny fiarahamonina sy ny manodidina de zao isika miaritra rehefa fahafatesana. Saingy zao isika miaritra ny fahafatesana io tsy hoe avelan'ny tompo hiaritra ny fahafatesana akory, fa hoentiny koa ho tafita ao amin'le fiainana. Isika zany mitondra ny hafa ho ao amin'ny fiainana, fa Jesosy kosa mitondra antsika ho ao amin'ny fiainana.
tsy itsika mitrotro ny hafa fa Jesosy kosa mitrotro atsika, raha izay no azo lazana azy. Isika mitondra ny olona ao amin'ny fiainana fa Jesosy kosa no mitondra atsika eo amin'ny fiainana. Itsika eo am-pitondrana ny hafa ao amin'ny fiainana de zao raha mitrotro ny hafa ianao de hoe raha mitrotro zaza ianao na raha mitrotro ny zazakely de zao mety hoe ianao manitsaka tsilo, marary ny tongotra, mangiry firy satria ianao mitrotro. Fa izao kosa Jesosy kosa no mitrotro atsika ho amin'ny fiainana. Zany hoe mety mangiry firy tsika, mety mijaly tsika eo am-pitrotrona ny hafa, eo am-panindrotana ny hafa, eo am-pitondrana ny hafa eo amin'ny fiainana. Fa hoe Paoly manao hoe zao kosa Jesosy kosa no mitrotro atsika ho amin'izany fiainana zany. Marina loatra, mety mandalo fangiry firiany tsika fiangonana amin'ny fitrotrona ny hafa, amin'ny fanindrotana ny hafa, amin'ny fampahirezana ny hafa. Mafy be ny mahazo atsika eo anatrehany tsy fampiana, eo anatrehany zavatsarotra, saingy zao Jesosy no mitrotro atsika fiangonana. Jesosy no momba atsika. Ndraindray azo ny fakapanamantsika tsy mety hiaritra hoe ahoana zay ny hiaritra fantrana, ahoana zay no hiaritra fangiry firiana, zay efa mijaly sy ny sisa rehetra. Fa ny tompo no manome toky atsika eto manao hoe hoy izy amin'ny andininy fa 5:10 fa ny zavatra rehetra dia nataony ny aminareo mba hitombon'ny fisaorana ho voninahitr'Andriamanitra noho ny fitombon'ny fahasoavana amin'ny maro. Zany hoe zany zavatra rehetra zany de zao natao voninahitr'Andriamanitra. Le afaka malala roa zany ny hevitra tokony ao an-tsainao de zao matoky, mahafoy za, mahareta amin'ny asa fanompony io, aza-kivy ao anatin'ny asa fanompony, mety manondrotra ny hafa ianao, mety tena ritraina mihitsy ianao ny amin'ny hafa, mety tena trotraka mihitsy amin'ny hafa, mety tena mitaraina amin'ny tompo hoe tompo te vizaka, tompo trotraka, tompo efa tena efa tsy haiko tsony tompo. Misy fotoana manao an'izany ny mpanompon'Andriamanitra eo am-panatretrairana ny asa. Raha tena mpanompon'Andriamanitra marina ianao de mandalo an'izany, mandalo an'izany. Jesosy nandalo an'izany, ry Petera nandalo an'izany, ry Paoly nandalo an'izany, Rahasalama nandalo an'izany, Rafahalandry Mazoto nandalo an'izany daholo reo mpanompon'Andriamanitra. Misy fotoana vizana, misy fotoana trotraka, misy fotoana manao tahaka ny Paoly ny fahafatesana amin'ny asa atao anatiny. Ry Jeremia mpaminany zany de hitantsika ny ranomaso, de ry Ezekila mpaminany, ry Daniela nandalo an'izany daholo ny mpanompon'Andriamanitra. Misy fotoana mametra-panontania tompo aiza moa ianao zany, ahoana ty zavatra lalovany ty, fa izao eto Paoly de manome toky manao matoky fa mitondra fiainana manao Andriamanitra. Zay ny tsaroana voalohany. Raha mandalo an'izany anao de zao mandalo manondrotra olona ianao ao anatin'io fangiry firianao io, de aza adorana fa ao anatin'ny faharetanao de zao manondrotra ny hafa ianao mba hatonga ny hafa ho ao amin'ny fiainana, azay ny fifalitsika. Fa ny faharoa de zao ao anatin'ny zavasarotra lalovanao de zao tsy irery akory ianao amin'ny fiaretana amin'ny azo fijaliana lalovana, matokifana, voageja manodidina ianao fa tsy tery. Misy fotoana very hevitra ianao inona no atao, fa izao tsy kivy tsy mamoivo zany. Misy fotoana enjehina maty enjika satria manondrotra ny hafa, ianao no manitsaka ny sarotra, ny zava-manahirana, manitsaka tsilo, lalan-dratsy sy ny tahaka zany. Na amin'ny lafiny ara-panahy io de zao hoy ny filazan'ny Paoly manao hoe enjehina ianao nefa tsy nafoy, trotraka nefa tsy maty. Afaka malala faherezana zany, faherezana no tian'ny Paoly ananantsika de mahereza re afaka malala, ary dia aoko ho tsapanao fa natao ho fahazavantsika, natao hanondrotra ny hafa, natao hitondra fifaliana ho an'ny hafa, natao hitondra ny hafa hanana fiainana ao amin'ny fiainana, ary ny tompo kosa no mitondra fiainana ho antsika. Ivavaka isika. Tompo misaotra anao zahay fa izay mpino, izay fiangonana, izay kristianina de nataonao hanondrotra ny mpiarabelona aminay. Ndray tokoa tompo tsampanay ny fangiry firiana, tsampanay ny hasarotry ny asa, tsampanay ny hamafy ny zavatra sedraina, ny fanenjehana, ndraindray very hevitra, ndraindray mahatsiaro ho voageja aza. Saingy manome toky anay ianao fa na de miasa ao aminay aza ny fahafatesana, ny zavatsarotra
de tsy ny fahafatesana akory ny tompony teny farany fa ny fahafatesana ifaresinao ny fangirifiriana ifaresinao ary ny fanahinao miasa mahery aty anatinay dia mahana fifaliana ny fiainana isan'andro zahay ary na dia eo aza ny zavatsarotra lalovanay ny fahasahiranana maro isan-karazany dia hoy ny teninao hoe ny fandresena de efa nampanantenainao ho an'ny mino koa mivavaka izay tompo ataovy manam-paharetana amin'ny zavatsarotra izay lalovanay ary ataovy mahita fiainana kosa ny mpiarabelona aminay ataovy mihaona aminao Jesosy vokatry ny filazantsara torianay vokatry ny filazantsara ambaranay mpino isa-tokantrano isam-batan'olona isam-pianakaviana isam-piangonana de ampianary tompo izahay hiaritra amin'ny fitorianany filazantsara hiaritra amin'ny finoana haritra amin'ny finoana mba hahatonga fiainana ho an'ny hafa dia ampahereza tompo atoko fa tsy avelanao andalo zavatsarotra samirery zay fa miaraka aminay mandrakariva ianao mampandresy anay mandrakariva ianao ary momba ny asanay ny fanoloran-tenanay tsy ho maloka na ho ketraka de mivavaka izay ho an'ny fiainana tsiray avy mivavaka izay ho an'ny tokantrano tsirairay avy zahay mpanaraka zao mofinainy zao Jesoa ataovy miasa ao anatin'izy ireo ny fiainana ataovy miasa ao anatin'izy ireo ny fifaliana ataovy manjaka ao amin'izy ireo ny fiadanana de aza mahafoina mahasaraka anay ianao tompo tsara mitoera aminay mba ho fiainam-pifaliana ny fiainanay na de eo ara ny zavatsarotra lalovanay de ianao mitrotro anay ianao mitantana anay ianao momba anay ary mahatonga anay mitondra fiainana ho an'ny hafa mba anay Jesoa amen